Raftim dia izao ny tafika ilaintsika araka ny hevitro dia tafika ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny vahiny. Mba hananan-kambo ihany aloha ny manamboninahitra gasy tsy nanatrika ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay tamin'ny 14 jolay na dia nasaina azy. Mandre zany teniko zany ireo bolokom-bazaha na sivily na miaramila dia milaza fa anti-français na xénophobe, zany hoe mankahala valiny aho. Tsy tompoko, tsy ny tenako no anti-français fa ireo vahiny no anti-malgasy. Tsy ny tenako no xénophobe fa ireo vahiny no gassiphobe, zany hoe tsy tia gasy. Sady no hitsakitsahiny masovoy frantsay François Goldblatt ny 20 jona, satria tsy tonga teny izy na nasaina, no tsy nisy manam-pahefana malagasy nasainy tamin'ny 14 jolay, no tsy nisy malagasy navelany ny teny. I François Goldblatt tompoko no Gisala Omanketsa, izy vahiny indray no manao ny malagasy persona non grata eto Madagasikara. Ny bolokom-bazaha ihany no manaiky an'izany fanitsakitsahana izany, fa amiko efa tsotsoromamba isarahana izany. Tsy mahay manome tolotra politika vaovao araka ny teny filamatra eto amin'ny rédaction Nentsiva ny mpanao politika mahazatra satria voany complexe du colonisé. Tsy mahavelon'ny tena, tsy mahita anykoanina ankoatra ny jono atolotry ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Saiko namana Ismaël milaza fa misy malagasy manampy ny teknisianiny SADC sy ny Union africaine andrafitra ny lisitra ireo malagasy zato ka sainy ziky osazina. Aiza moa tompoko no ahalalany ireo afrikanina ireo ny anaran'ny malagasy, ny anaran'ny havany sy ny anaran'ny olona mifandray aminy. I Madagasikara tsy mety mandroso, dia ny malagasy tsy mety mahay mirehina eo anatrehan'ny fanafian'ny vahiny. Rehefa misy tolona atao eto Madagasikara, mahagaga ary mampalahelo fa misy jodasy mpamadika atrany. Fantatry ny frantsay tsara zany kileman'ny malagasy zany satria efa tamin'ny 1770 malagasy ihany tompoko no nanampy ny commissaire Baron nandrafitra ny lisitry ny malagasy ho samborina sy ny lisitry ny malagasy ho tifirina. Mampalahelo. Efa ela no nilazako fa fanaovana tsindry tsisy farany ny tondrozotra. Na dia anaiky hiala aza izy telo mianaka, Ramatolalao Ravalomanana, ny filoha Didier Ratsiraka sy Andry Rajoelina, na ovana aza ny mpikambana rehetra amin'ny CES, amorona fepetra hafa vaovao foana ny fianakaviam-be raisam-pirenena raha mbola tsy vaky eto ny ady an-trano, satria ny ampiady ny malagasy no tanjony. Izao sahady efa manao teny mampiady ny JICM, asehony ho aide mémoire, zany hoe fanampiana amin'ny fitadidiana ny heviny, kanefa baiko fito no omeny. Didiny ny filoha Rajoelina anambara tsy misy fepetra ny fialany sy amoaka itsy volana anova ny mpikambana ao amin'ny CES. De sahirana izy mianakavy zanaky ny tondrozotra izao satria tolo-dalana telo mifanipaka no nivoaka. Ny iray natolotry ny ministera ny fitsarana, Ramatoa Christine Razana Mahasoa, mampiditra fotsiny mpitsara mpanampy anatevin-daharana ireo mpitsara ny CES. Ny faharoa natolotry ny Prime Ministre Beriziky manavao tanteraka ny mpikambany CES. Ny fahatelo natolotry ny CSC sy ireo nanao sonian'ny tondrozotra misy sosokevitra sampona tahaka izao. Isy mpikambana 12 ny CES vaovao, mpitsara enina, mpampianatra lalàny amin'ny université roa, ary itiny mahagaga solotena ireo nanao sonian'ny tondrozotra 10, ka ireo mpikambana vaovao ireo no anendry ny filohan'ny CES vaovao mba ho voahilika ny HCC izay tsy hitandry zareo tsony ny ilana azy. Mihevitena ho zavatra sy ho dadany mihitsy ireto olona nanao sonian'ny tondrozotra ireto. Misy aza mpanao politika anisany milatsaka ho fidena filoham-pirenena miteniteny foana tahaka ny hoe aleo administrateur civil no tendrena
ao amin'ny CES fa tsy nipitsara intsony. Zany amin'isy mail de samy laza fa adala ary tsy mahay ny asany izay administrateur civil hiditra amin'izany patalotery zany, satria ny lesona fototra nampianarana ny administrateur civil de ny fisaraham-pahefana, manao hoe l'administrateur ne juge pas, le juge n'administre pas. Za mahita namana Ismaël fa ny mpanao politika indrindra ireo nanao sonen'ny tondrozotra no mpamosavy an'ity firenena ity. Miseho marina noho ny mpitsara izy ireo, kanefa raha mahita fa olona jambam-bola sy jamban-tseza daholo. Iza no isa ilaza androany fa anjely ireo olona nanao sonen'ny tondrozotra ka sady anaja lalàna izy ireo raha voatendry eo amin'ny CES no tsy andairany kolikoly. Torahany vato ny mpitsara, lazainy fa tsy manaja lalàna. Za namana Ismaël mahita fa raha samy tsy manaja lalàna ihany ny mpitsara sy ny mpanao politika, za mahita fa endry lavitra no ianareo mpanao politika ny mpitsara, satria mbola milaza ny heviny raha notanina na de hosoram-potaka aza. Mbola milaza ny HCC fa sady tsy ara-dalàna no manatra izany ministra 430 atao filoam-pirenena izany. Mbola manome ny heviny koa ny mpitsara amin'ny CNIT zay zanaka vavy matoa ny firenena mikambana, mikasika ny 90 andro fanekana ny mpifidy fa tsy manao valo-borengina hoe mandehana manontany any amin'ny ramatoa Fatma Samora lehibenareo ianareo CNIT. Tsy gaga namana Ismaël, raha noho ny fanalambaraka natao amin'ny tato ato, tsy isy mpitsara na iray aza anaiky hiditra ao amin'ny CES vaovao. De ho iaho hoe isy raha eto amin'ny tanàna raha avoaka ny mpitsara ireo dossier maloto mikasika ireo mpanao politika bevava ireo. Eto aho de mampirisika anao pieno antanany roa mba hamaky ny boky Peau Noire Masque Blanc, zany hoe mainty hoditra misarotava fotsy, nosoratan'ny docteur Frantz Fanon. Io boky io no manazava amin'ny antsipiriany ny zava-doza nateraky ny fanjanantany tamin'ny olona mainty. Nandritry ny taona maro, hoy Frantz Fanon, nambolena tao an-tsainy mainty ny tahotra ny fiaverantena ho ambany, ny horohoro, ny fandoaliana, ny famoizam-po, ny ho piasan'ny vazahatrany. Tamin'ny toerana fivoriany fotsy hoditra, raha tsy navela niditra ny mainty, ny alikan'ny vazaha kosa nahazo niditra. Ny tranga teto Madagasikara koa izany, teo amin'ny cinéma Excelsior Analakely tamin'ny 7 May tamin'ny taona 7 Ary mihevitena ho tafita ny mainty raha mahay miteny frantsay tsara satria efa mitovy saranga amin'ny vazaha no fiaverany ny tenany. Etsankilany, ny vazaha de tsy manaiky ny mainty ho mitovy saranga aminy na oviana. Rehefa te ilaza zavatra tsy manjary ny vazaha, oabolana mikasika ny olona mainty ihany no ampiasainy. Maro izy moa fa ohatra anankiray no omeko. Raha misy ohatra olona anankiray tsy mety mahazo resaka, izao no oabolana fampiasan'ny vazaha. À vouloir blanchir la tête des nègres, on perd sa lessive. Raha mba miresaka amin'ny mainty ny vazaha, tsy fiteny frantsay madino ampiasainy, fa ny petit nègre fampiasan'ny voanjo taloha tamin'ny indigène. Oui, moi parti pour village, moi parler à toi, toi monter dans ton arbre, affaire cabri n'est pas affaire mouton, sy ny sisa. Izao anefa namana Ismaël no mahagaga. Ny vazaha marary teo sitrana de manaiky soamantsara mandray tova na raha io na voa avy amin'ny mainty hoditra, satria samy taranaky Adama sy Eva daholy ny olombelona rehetra. Ny mpitondra sy ny mpanao politika malagasy voany complexe du colonisé ihany no mahatonga ny vahiny sahy manao tsinotsinona ny malagasy eto Madagasikara. Hoy ny masovoa français François Goldblatt tamin'ny kabariny tamin'ny 14 Jolay. La grande île se voit peut-être dans sa mythologie intérieure comme le centre du monde, mais elle doit comprendre que pendant que Madagascar continue de perdre un temps précieux et ce faisant
s'acharne à saboter ses chances en vue d'un nouveau départ, le reste du monde avance très rapidement et se restructure profondément autour d'un nouveau pôle, via un mouvement de restructuration auquel, en raison de l'impasse politique, Madagascar est dans l'incapacité de participer. Or, le monde n'attend pas. De fanontaniana no apetrako amintsika menakavy eo anatreny teny fiantsiana ataony Masovo frantsay izany. Tamin'ny 2010 nilaza ny SADC fa ahantony tsy ho mpikambana ao amin'ny SADC intsony Madagasikara, kanefa misisika miditra manao amboletra eto Madagasikara niraky ny SADC. Milaza koa zany ny Masovo frantsay fa tsy afa-miandry any Madagasikara ny vahiny. Nahoana re tompoko no mbola mijanona eto izy ireo, nahoana tsy akatony Masovo iny de mandeha mody any izy.